Finaritra aby Ragnandria, salama aby sika rehetra. Tratran'ity zoma faharoa amby roapolo ny volana oktobra taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Amizao takarivariva amin'ny enin'ora ariva ty amin'ny misy anay amin'ny fitorany Madagasikara amizao fotoana zao, de miarabantsika rehetra na tratran'ny faran'ny herinandro. Ny olona moa rehefa malaza ny zoma manifika zany, tsika indray zoma tsetsatsesa-tsiaritra, zany hoe mba manao jery todika kely rehefa faran'ny herinandro. Ka araky ny fanampanantinaiko anareo ny zavatra ho resahatsika androany de lohateny somary manahirankirana ihany ary teo am-panomanana azy aho de ho zaho hoe fantatro fa je vais attirer les foudres de tout le monde
satria ho a contre courant aho eto tsy de hanaraka ny maro anisa, ka ny tanjona koa moa de tsy hoe hanaraka ny maro anisa, fa ny mijoro am'zay foto-kevitra ijoroana. Hiresaka androany ny amin'ny atao hoe populisme religieux sy ny pseudo puritanisme. Reo mifampiankina roa reo. Populisme zany hoe manao zay itiavan'ny olona rehetra, tsisy mahalaza azy moa, zavatra position tananao mahafinaritra ny olona rehetra ny mandre zany, zany hoe tsy mana fotoana fa tian'ny olona ny mandre azy, tian'ny opinion publique, populisme zany. Ary ao anatin'zany populisme religieux zany dia inona no ampiasaina? Ny puritanisme, fa rehefa tena zohina tsy tena puritain fa pseudo, dikan'ny pseudo mantsy sandoka, pseudo puritanisme. Mafana de mafana ny ady hevitra am'zao fotoana zao eo anatin'ny tambajotra tserasera, réseaux sociaux, gazety sy ny filazan-kevitra rehetra mikasika an'lay volavolan-dalàna ny am'lay interruption thérapeutique de grossesse na le hoe ITG. Tsy mbola hiresaka any am'zany loatra aho anio, fa amin'ny herinandro aho tena hiresaka manokana any amin'izy io. Tsy tsara mantsy ny réactionnaire rehefa misy zavatra mitranga de tonga de tac au tac, satria lasa manjary émotionnel fotsiny le fanehoan-kevitra, mandeha fihetsem-po fa tsy mijery i fotony. Tsika eto am'ty pejy ity dia manao réflexion, tsy manao réaction, tsy réactionnaire tsika eto, tsy réac, tsy presse à scandale tsika, tsy page manao karazana commentaire-na fait divers, non, isika manao réflexion. Donc zany mila recul, ary zay nahatonga ahy nanapa-kevitra tsy tonga de ho resahana androany, ho resahako ihany santionany, misy zavatra voakasikasika ihany, fa karazana fampidirana fotsiny fa thème ty nefa mahakasika an'izy io koa. Fa ny hitondrako resaka kosa androany de ny mahakasika an'le type de discours, tiako mba ho arahanareo tsara le fanazavana, le type de discours, le karazana discours mivoaka am'zao fotoana zao, mivoivoy eo am'tambajotra tserasera sy amin'ny gazety sy amy television, manoloana ny zavatra tahaka ireny. Avahana tsara zany le hoe discours no antony-dresaka fa tsy mbola le contenu, tsy hanao débat hoe mety ve le interruption thérapeutique de grossesse, fa le discours manodidina an'io resak'io, le fomba fanehoan-kevitra ny any no resahako androany, le hevitra ho resahantsika amin'ny heriny. Aleo zany tena mandeha miadana tsara, tsy rotorotoana, fa le fomba fanehoan-kevitra tsika, surtout ny kristianina, ny fiangonana, rehefa mandinika anao réactionnaire ny maro, tonga de mafana fo be hoe zay pro life, zay zao, zay zao, zay zao, mandeha daholo ny verset rehetrarehetra, devoly e, zao e, zao e. Tsy constructif zany, tsy constructif ho an'le olona concerné. Misy olona miandry orientation mazava fa tsy mahita le olona, fa olona miady no hitan'ny olona anatin'ny réseaux sociaux, olona mifandramatra ny andaniny sy ny ankilany, de le tena olona mila an'lay tolo-kevitra miala maina. Donc tsy constructif mihitsy le izy. Zay no ezahina, za tsy miteny hoe tratra, ezahina atolotra eto am'ty pejy ity. De amin'ny herinandro tsika zany ny tena hiresaka any amin'iny volavolan-dalàna iny, fa androany le discours no resahantsika. Ka zay no anaovako an'le lohateny hoe ny zava-misy am'zao fotoana zao dia manjaka le atao hoe populisme religieux. Religieux zany miteny eto, raha ohatra ka laïque no miteny de hoe io ndray fa manenjika ny mpitondra fivavahana. Je suis religieux, de asiako mafy ny tenako mangana, donc je suis dans le même sac. Pseudo puritanisme no misy ao Madagasikara en matière de religion. Eto zany, za eto zany de tena tsy mampaninona anahy mety ho tafitona anareo amy zavatra ho lazaiko, fa zaho de averiko soana, za dia ny convictionko no tazomiko.
Tsy mitady hoe olona hitovy hevitra amiko aho. Misy moa mitovy hevitra amiko a, tsara. Contre anahy daholo ny hevitry ny olona rehetra tsy maninona, fa za tsy hanao zavatra contraire ny convictionko mihitsy. Efa voahomako tamin'ny alatsinainy hariva ty fandarana ty a, ny tsy hoe ny fandarana moa zany fa ny préparation. No niseho tapoka le débat be mahakasika an'ity proposition de loi navoaka ny député Goulamali ity mahakasika an'le ITG. Ary tsy afenina fa saiky nalaim-panahy hoe ovako indray ny éditorialako satria ity no maresaka. De za non, je vais pas entrer dans ce jeu-là satria zay mihitsy le tsy mety, tonga de mihazakazaka daholo fa aleo maka recul. Kanefa ny zavatra nahagaga efa vita homana sur brouillon, fa mbola tsy vita sur satria aza adiny fa tena asa be ny manomana an'ity fandarana ty a. Efa vitako sur brouillon karazana brainstorming hoe reto daholo ny tematika ho jerena ato. Ka tsy noho iny resaka volavolan-dalana ITG-ny mihitsy no nanaovako azy satria talohan'iny no nanomanako azy. Fa nahagaga nifanojo le izy. Zay moa ny asan'ny fanahy. Nifanojo le izy, de rehefa nifanojo le izy de za hoe pourquoi pas on va en parler. Izay no antony hoe aleoko amin'ny heriny aho vao tena hiditra lalindalina kokoa momba io volavolan-dalàna io. Mihaino aloha zao, mihaino ny hevitry ny rehetrarehetra, mihaino ny pahalalana, mihaino ny vahoaka, micro-trottoir, mihaino ny réseaux sociaux, mihaino ny mpitondra fivavahana, mihaino. Zay aloha no atao, zay vao manao synthèse sy analyse. Fa aleoko amin'ny heriny aho vao tena hiditra lalindalina kokoa momba io volavolan-dalàna io satria ity resaky ty dia ady hevitra mahakasika ny atao hoe bioéthique. Efa niteny aho teto fa betsaka ny teny hoe mbola tsy ho tonga aty Madagasikara zany, ho avy ho hidestabiliser ny fiangonana reto sujet de société reto. De zay nahatonga antsika ny teny mialoha, ny resaka hoe ny homosexualité, le LGBTQ+, efa niresahako teto. Ny resaka ny euthanasie, ny resaka hoe tiako io izy io. Et ça ne fait que commencer. Nefa ny problema ny fiangonana variana tsy mianticiper an'le izy fa mamono afo ohatran'ny pompier sisa. Krapaka daholo rehefa mipoitra am'izay le izy hoe ina no atao, ina no atao, manao fanambarana amy télévision, manao fanambarana amy gazety, mais ça sert à rien. Je suis désolé. Il fallait préparer la population. Efa tokony nanomana groupe de travail mialoha ny fiangonana na ny société civile na ny fikambanana kristianina ny traiter an'ireny sujet reky en amont. Ary zay mampaminany ny fiangonana, ny mpaminany de mahita mialoha hoe zao ny loza ho avy, de tsy miandry le loza tonga vao manomana zavatra, efa io izy io vao inona no atao. Zay mahatonga atsika manao si karazana lanceur d'alerte entre guillemets spirituel eto, tsika tsy resaka gazety fa spirituel. Oui, ça va arriver et ça ne fait que commencer. Fa ny azo ambara sady aloha dieny zao, dieny aty am-piandohana, tsy vitan'ny tora-po ty resaky ty, tsy vitan'ny hafanana hoe za tena contre rangaha, pro-life, fa ity resaky ty lalina, ary ty resaka ty dia mahakasika lalàna, misy dimension juridique, tsy azo tsika maivanina iny, na inona ny motivation an'ilay député. Isika tsy mbola eny amin'ny habakabaka nipetraka fa mbola ety ambony tany. Ary matoa napetrak'Andriamanitra ny fanjakan'ny sabatra sy ny fanjakan'ny fahasoavana, de misy dikany ny fanjakan'ny sabatra ho Martin Luther de natao igérer ny fiainan'ny olona, ary anatin'ny usage de la loi manao balise ny fiainan'ny olombelona. Mbola ety an-tany tsika tompoko fa tsy eny an-danitra. Donc aza mandeha amin'ny fihetsem-po, aza mandeha amin'ny hafanam-po diso toerana, fa lalina ty sujet ty satria mitovitovy am'ilay problème de société momba ny euthanasie. Ho avy ny euthanasie, mbola ho avy koa zany, de mbola tsy homana ihany zany tsika, inona no atao, de hiandry lalàna hipoitra indray, fa ho avy io, c'est comme une boîte de Pandore. Ça commence par là, ça commence par LGBT, de aveo makany am'ty resaky ty, de makany amin'ny euthanasie, et ça va, et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour anticiper, préparer le peuple de Dieu?
à ma connaissance rien, tsy misy, tsy mare aho. Noho zany a, za manokana positionko ty, za tsy mandeha amy fihetseham-po mihitsy. Tonga de hitorabato hoe tsy mety zao. Fa izao ny tsara ho fantatsika, misy fiteny zay manao hoe expression française: il faut le vivre pour le savoir. Mora be le manao théorie ambony latabatra, mora be le miteny hoe ny fahitako azy dia ama kristianatsika dia tsy fahitako azy. Fa tu n'es pas à la place de la personne qui souffre de ça. Il faut le vivre pour le savoir. Za zao tompoko de manao formation amy resaka aumônerie hospitalière. Je vis au quotidien avec la douleur et la souffrance des gens. Nanatry maso fitarainan'ny olona nangataka euthanasie, zay contraire ny convictionko. Fa rehefa miaina miaraka am'le olona anao, il faut le vivre pour le savoir. Tsisy dikany zany fianarana nataoko tany amy faculté de théologie zany. Tsisy dikany zany connaissance théologique amy boky zany. Bla bla bla, resaka ambony latabatra. Fa quand on est dans le concret, dans le réel, ina no teneninao? Moralisateur ny betsaka. Moral ny betsaka. Mais la morale n'atténue pas la souffrance des gens. Ny zavatra anankiray tsara ho marihana, miditra lalindalina tsika. Samy hafa ny vérité théologique sy ny vérité pastorale. Samy hafa ny vérité théologique, zany hoe misy ny vérité samy manaiky tsika, misy ny atao hoe vérité hoe bon, ny aina mila hajaina. Tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que personne contre an'izany. Adala angamba zay miteny hoe contre an'izany. Zay natao hoe vérité théologique, tsy azoko sy tia an'iny, absolu iny, samy manaiky an'izany daholo tsika. Fa izao ahoana ny iainanao anty vérité absolue théologique aty amin'ny vérité pastorale, zany hoe am'lay cas par cas, am'le fiainan'le olona am'izay. Ahoana ny batanao an'lay connaissance théologiquenao makaty amin'ny vie quotidienne an'le olona. Eo no misy problème. Eo no ilan'ny olona tsika. Fa tsy ho tonga ianao amy leçon de morale anao, didy voalohany, didy fahatelo, didy faefatra. Ils n'ont pas besoin de ça. Misy décalage zany, ary misy ajustement tsy maintsy atao hoe zay ny rôle amiko médiateur. Ny placen'ny fiangonana na ny olona zay mpampianatra na n'inona ny titre anananao. Inona ianao zany no inona filaza zany? Médiation. Ianao zany karazana passerelle, voilà, mialatsiny am'le terme. Passerelle mampifandray ity le vérité théologique zay tsy misy mandat. Fa ahoana ny pasenao an'izay aty am'le olona miaina an'lay zavatra mangidy. Dikan'izay, rehefa misy ny décalage, tsy maintsy mila manao ajustement ianao. Teniko foana am'ireny pastora vao mivoaka mianatra amin'ny faculté de théologie na université reny. De mantany ary zalahy, ina ny conseil menao anay vao hanomboka ministère de zao resaka ory zalahy. De misy ny termeko. Mianatra elisany, bravo. Manana master elisany, bravo. Fa izao tapitra zay ny théorie, fa zao nareo hiatrika ny tena izy. Tandremo fa indraindray ny akamaroan'ny zavatra nianaranareo tany amin'ny faculté hoa tsy azo ampiarina dans la pastorale. La pastorale zany ao anatin'le fiainana andavanandro, fiainana. Pastorale masy tsy hoe pastora, pastorale de le accompagnement-ny olona. Zay ny dikany hoe pastorale. Le accompagnement-le olona. Fa tsy iny ianao vao mivoaka ny université faculté théologie de miranirano be ohatran'ny maranitra be ny angady de ozany hoe tongava zay mafy fa tonga de riatako. Mamono olona ianao. Au lieu de mangady an'le tany mba hamokatra tsara, lasa mamono. Hitanareo le angady le any amy tsy tokony hitsatohany dia pan ary amy vato ary, tonga de mondo. Satria mafana fo be ka. Miditra eo am'izay zany ny atao hoe cas par cas. Miditra eo am'izay ny atao hoe cas éthique. Tsy atao safy be mantsina fotsiny hoe tsy mahazo manala zaza satria zao misy tompoko ny cas éthique na tianao na tsy tianao, ary za mivavaka maniry mba tsy ahavoanao zany.
tsy avoany zanakao vavy sanatria tsy avony anabavinao fa rehefa tojo aminao io rehefa eo ambaravaranao io a mangina ny teorinao e very daholo ny notion de base théologique anao satria miatra makoditra am'izay le izy ka ary rehefa miatra makoditra le izy tsy ahita olazay ianao ranomasonao milatsaka ina no ataoko ivoahana an'ity olana ty tsy zay daholo ny réflexe atsika sarangotana daholo à gauche à droite na ola nianatra tohina raha tsy manana réflexion ntsony rehefa sendrany mangidy ka noho zany a moramora ihany le retsy moramora ihany fa misy ny atao hoe cas éthique za eto tsy mijustifie misy an'le projet de loi mbola iresatsika ho iny fa miresaka an'le discours ho aloha zao le discours tsika ao anatin'ity débat ty misy aspect maro betsaka misy aspect maro betsaka voakasiky zany zany hoe ny sary hitako zany de zao ohatrany tranokala hitanareo ny tranokala le tranony araignée kitianao ny sampana anakiray tsy sampana moa zany fa ny inona filazan'izy ity le tahony anakiray amin'ny tranokala iny a ny zorony ray zafady dia rehefa kitinao zorony ray iny andramo nge rehefa misy tranokala ao tranonao e de mietsika daholo ny tenany rehetra zany hoe tsy hoe rehefa kitianao ny anakiray de iny anakiray iny ihany fa vao mikitika ny ray iny ianao de tsy maintsy mikitika azy rehetra zay le tiako tenena hoe rehefa mitraiter an'ity sujet ty a il faut aller avec des pincettes fa tsy tonga de mitratrefatreva be ianao satria misy zavatra be deabe ny voakasiky io zavatra io fa tsy zavatra ray ihany tsy le tenenina hoe aza mamon'olona ihany tsy le tenenina hoe pro-life ihany tout ça c'est beau tout ça c'est de l'idéal mais en bas de tout ça il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte c'est pas pour rien misy ny atao hoe sampam-pampianarana manokana any amin'ny université am'izao fotoana zao faculté théologie taloha tsy nisy zany fa efa manomboka misy zao ary tsy ny faculté de théologie rehetra ny misy an'zany ary eto a de manao antsoavy ny faculté de théologie any Madagasikara na ny FJKM na ny FLM mba hampiditra ny sampam-piofanana atao hoe bioéthique tsy ampy tsony le théologie biblique je suis désolé za miteny zao bibliste ary tena sarotiny amin'ny atao hoe bibliste fa tsy maintsy ampianarana manomboky zao raha tianareo ny anticiper ny problème ty a ny atao hoe bioéthique ary misy manao master fotsiny amy resaka bioéthique ny traité an'ireny sujet de société tahaka ny euthanasie tahaka nyity interruption de grosse volontaire de grossesse tahaka ny BTP resaka manipulation des embryons aiza ny position ny fiangonana any amy transhumanisme resaka bioéthique zany fa ireo fondamentaliste moa zay mihaino a tsy te halala fa de o zay nanay baiboly ihany lafa ny biblika ihany tsy ilainy zany ok de tandre maro rehefa midofotra amy rindrina mitabataba sy mitomany azadino fa ao anatin'ity resaka bioéthique ty ao anatin'ireny misy commission éthique amin'ny hôpitaly zaho aumônier ny hôpital coordinateur ny aumônerie hospitalière aty à Belgique je sais ce que je dis fa ao anatin'ny commission éthique amin'ny hôpitaly de tsy maintsy misy théologien misy pasteur misy docteur mazava ho azy spécialiste psychologue ary aumônier ary mbola misy hafa koa maro de tonga ny kany olo anakiray mangataka atao euthanasie aty aminay mantsy a efa lalàna zany mbola ho avy any Madagasikara eka kataisy sao de verinareo fa vitavita ho azy hoe ka efa lalàna ekeny lalàna fa ny ekeny euthanasie non tsy automatique mametraka demande le olona de milaza ny aviany spécialiste rehetrarehetra ny médecin ny docteur ny oncologue sy ny to mandeha am'izay ny psychologue milaza ny heviny mandeha ny aumônier antanina ny aumônier ianao no manao accompagnement pastoral ny olona io a efa hatry ny ela ahoana fahitanao ny moraliny ahoana tena fahitanao za raza misorona recoupé zany indraindray ela be mandinika eo raha vao misy anakiray mitsivalana fotsiny de tsiraikitra ka aza manao resaka manamora raha zay
Ka manamora raha ho fiteninay atsy moa. Vous en attendez, tonga de 1 + 1 = 2. Mais je suis désolé. On parle de la vie d'un être humain. Et la vie d'un être humain est complexe. Tsy vitan'ny resaka hoe tisy ty manome an'ity. Fa Andriamanitra raha namorona antsika tsy bolongam-panahy fotsiny. Hoe iny anie anao fa bolongam-panahy eny amin'ny habakabaka eny. Fa namorona anao feno izy, saina, vatana, fanahy. Za de anisany tsy d'accord mihitsy am'ireo olona manambany ny resaka ara-nofo. Hoe ara-nofo be zany. Ara-nofo be zany. Mais azafady. Ara-nofo anie tsika e, olombelona tsika e. Lay Andriamanitra tsika raha tonga nofo sy rà. Marena arary sy nangirifiry. Nahoana ny negligenao? Nahoana ny negligenao le resaka ara-nofo? Mbola manaraka antsika am'resaka le cas éthique madame Blandine. Mbola tsy tonga de any aloha zao fa miresaka discours tsika zao. Nahoana ny negligenao io resaka nofo io? Ao anatin'izany ny émotion-ny olona. Misy mba mi-tenir compte an'izany ve? Ao anatin'izany ny gestion de peur, ny tahotra ananan'le olona. Mba misy olona mieritreritra an'izany ve? Fa de le aina, le zaza kibo de le reniny, tonga de zay fotsiny. On s'en fout de ses peurs. Zany nan'ny olona. On s'en fout de ses émotions. On s'en fout de ses craintes. Mais je suis désolé, mais quel cœur vous avez? Est-ce que vous êtes encore des êtres humains ou des robots ou des machines? Jesosy raha nijery an'le olona nanato anazy de onena azy. Mettez l'humain au centre. Ka aza tonga de manao hitsin-dalana. Nia zay ny tiako tenena. Za tsy mbola mitondra jugement. Aza tonga de manao hitsin-dalana. Ary zay olona mety manana eritreretra ohatranazy, za manasa anazy, dommage moa hoe za ty mba tiako hiaraka amiko reo olona reo, hiaraka amiko manao accompagnement-ndreo marary amin'ny hôpitaly reo pendant 2 semaines. Fa za sahy miteny fa miova ny fijeriny. Za tsy tena miova ny heviny, miova ny fijeriny. Fa rehefa mi-confronter amin'ny marary ianao ary tena le vrai malade, c'est autre chose. Tsy le hainao mandalo mamagny kely 2 minitra, 10 minitra, 10 minitra de mitondra gâteau kely, chocolat kely, de mitondra voninkazo kely de zay. Reny efa mitsikitsiky miramirana le marary na manao cinéma ary izy mba hafaly an'le mpamangy. Fa ny aumônier tompoko de le miaraka am'le olona. Miaraka am'le olona ao anatin'izy le efa manao désespoir fo faty aho. Misy aza mangataka aminay aumônier tazomy tanako eo mpialanaina. Mafy anie zany e. Zay le zaiko aminareo hoe tandremo le décalage entre la théorie et la réalité sur terrain. La théorie mahafinaritra. Samy mianatra tsika. Miala tsiny raha hiteny an'izany. Fa tena misy zavatra nirodina taty amiko rehefa tena confronté amin'ny marary aho. Rehefa confronté amin'ny marary aho. Vous savez, waouh. Il faut que je revoie mes copies. Il faut que je revoie mes copies. Satria rehefa mifanatrika amin'ny olona ao anatin'ny ady ianao, tu perds tous tes moyens. Zay ny ray. Ny zavatra remarqué koa amin'ny débat efa mandeha am'izao de ity. Tian'ny olona ny mametraka anao anaty case. Fa maninona aho, pourquoi suis-je obligé de choisir un camp? Ianao ve pro sa contre? Ohatray, fa maninona terenao hiditra anaty case namboarinao? Ianao ve pro an'io lalàna io sa contre an'io lalàna io? Tsy any ny fipetraky ny fanontaniana tompoko. Satria zay de fa mametraka clivage sahady ao anatin'ny société. Te hametraka hoe rety olona reto zany dia progressiste, reto ampilan'olona reto dia conservateur. Zany fijeriko de zao, l'être humain peut et doit. L'être humain peut et doit
évoluer dans ses avis tout au long de sa vie. Je dois me remettre en question isanandro parce que zay nanaovan'Andriamanitra. Je ne suis pas un robot et nampidirina logiciel. De raha nampidirina anatinao logiciel dia boloko laha fotsiny A, B, C, D, E, F, G. Tsy mahamenatra ny fiovankevitra. Tsy mahamenatra ny miova hevitra ny ampandehanana satria izay ny maha olombelona tsika être fini ozy izy Paul Ricoeur. Zay le finitude ny olombelona zay mila manaiky ianao fa ratsy ianao tratrany avinavim-panahy orgueil. Le orgueil de hoe za zany manana science infuse, za zany manana science absolue, za zany manana ny connaissance faratapony, donc ty ny positionko de tsy miova amin'iny intsony aho. Marina fa mila manana conviction. Fa zany lazaiko anareo zany hoe rehefa confronté am'le réalité, misy zavatra miova anatin'le izy. Aza atao anaty kazy ny olona. Fa amiko aza, c'est encore plus dangereux ny olona figé na koa lazainy teny français entêté, quelqu'un d'obtus. Ina moa zany obtus zany? Qui manque de finesse, pour ne pas dire borné. Halako moa le terme borné, de aloha janko iny. Fa quelqu'un qui manque de finesse, le finesse, le mijery an'le subtilité, le manoloana ka anankiray dia aza tonga de hoe maninona moa ny dokotera rehetra, maninona ohatra hoe misy mpitsara eto zao manaraka fandarana eto misy dokotera. Nianatra reny olona reny, nianatra code pénal, nianatra an'ilay manuel fitsabonany amin'ny hôpitaly, azony atao hoe tsy manao consultation fa tonga de hoe inona ny aretin'le olona? Ay mivalana ay zaso jerena le page zao alinéa zao ny traitement. Fa maninona miaona am'le dokotera? Fa maninona miresaka aminy? Na de mitovy zao ary ny aretina tsy mitovy ny approche sy ny traitement natao azy. Satria zay le humain zay. Nahoana misy fanafody mitovy zao ny traitement tsy efficace am'le olona fa efficace, zay le olombelona. L'être humain est complexe. Fa aza manamora resaka. Aza manamora resaka. Le manao langage d'absolutisation ity, manahirana ny saiko mihitsy. Ary mihevitra fa sa propre lecture est la seule lecture valable et la seule lecture possible d'une situation. Zao teneko zao zay une lecture parmi tant d'autres. Tsy miteny aminareo ity ny vérité. Fa vo ianao manana toetsaina d'absolutisation, efa radicaliste ianao zay, extrémiste. Le manao langage na absolutisation ty dangereux be amin'ny fiainana. Satria olona tsy reconnaître ho diso izy rehefa confrontena amin'ny réalité. Eto de mampatsiaro. C'est un peu mialatsiny mampiasa teny vaninara satria zay no ahafahako manazava azy. Amiko zany c'est un peu comment dirais-je, un début de narcissisme. Un narcissisme, le que je suis plus beau, je suis le plus fort, je suis la plus belle, je suis le plus intelligent, je suis le plus. Best of the best. Narcissique zany comportement zany. Ary tsarovy lay lesona ho an'izay mpanaraka ny catéchisme d'adulte. Nampiasaitsika tam'izay le lecture légaliste, isan'ny aretin'ny mpamaky baiboly. Manasa anareo mba jereo kely any amin'ny catéchisme d'adulte any amin'ny groupe RGL Voatsinampy. Le légaliste satria mieritreritra izy fa izy no détenteur de la vérité absolue. De ny olona rehefa manana zay toetsainy zay dia légaliste amin'ny lecture. Hiditra am'izay am'le resaka puritanisme. Raha jerena amin'ny définition officielle, dictionnaire, encyclopédique, tout ce que vous voulez, dia je vais reprendre la définition zay lazainy ao. Zao lazainy hoe, tsy za no teny fa définition ny encyclopédie, rigorisme excessif en morale, fermeté extrême dans le respect de principes généralement liés à une manière de vivre austère et prude.
Averiko indray le définition encyclopédie. Rigorisme excessif, fermeté extrême dans le respect de principes généralement liés à une manière de vivre austère et prude. Puritanisme tompoko, Madame Charline, taranao. Puritanisme pseudo-puritanisme et populisme religieux no lesony eto. Ny lohevitra azafady fa tsy lesony. Raha zay définition ny encyclopédie zay no raisina, ny zavatra mba variana de zao, tiany opinion publique izy io, tiany maro anisa. Tiany opinion publique izy io. Hany ka, zany hoe ny hevitry ny maro anisa zany, hoe ny maro anisa. Hany ka alaim-panahy ny maro, ary ny maro anatin'ny resako eto, ny mpitarika ara-pivavahana, ny fiangonana, ny religieux, hanaraka izay puritanisme zay. Satria nahoana? Tsy resaka hoe conviction, tsy resaka hoe théologie, fa satria mi-assurer la popularité any. Satria il faut avoir de la popularité eo anivon'ny vahoaka. Zay le lazaiko hoe populisme religieux. Et un discours populiste, c'est un discours qui plaît à tout le monde. Satria zay ny opinion publique heverina zany fa zay ny hevitry ny rehetra. Heverina, tsy andiko tsara le heverina, mbola heverenako maty zay. Iza no tena mampiasa io populisme religieux io ao amin'ny soratra masina? Ao tsika heverina amin'ny soratra masina. Ny fariseo. Ny fariseo, ils faisaient croire qu'ils étaient proches du peuple. Zany hoe zay ny tanjony. Te hampiseho izy ny fitondrana romanina tam'izany fotoana zany hoe izahay no tena akaiky ny vahoaka. Satria parti populaire politique ny farisaisme na tianao na tsy tianao. Marina fa ny resaka fivavahana izy, fa parti populaire politique ny farisaisme. Te hampiseho ny mpitondra romanina tam'izany izy karazana ina moa filazana azy? Karazana lobbying équilibre de force, hoe aty aminay ny vahoaka. Satria zahay no manaraka ny opinion publique. Eo le izy. Dia ils faisaient croire aux Romains, au pouvoir romain, avec leur interdit. Reo karazana lalàna, namorona lalàna 613 loi ny fariseo mba ahafahany mametraka ny fahefany teo anatrehany reto vahoaka madinika reto. Enjana be ne zany. Namorona lalàna 613 loi izy. Mba ahafahany manipuler ny pouvoir, ary ahafahany miresaka amin'ny pouvoir romain qu'ils avaient le peuple dans leurs mains. Ataovy ny parallélisme amintsika am'izao fotoana zao. Namorona lalàna 3,700 ny fariseo mba hanehoana hoe izy no tena akaiky ny vahoaka, ary mba ahafahany mandresy lahatra ny pouvoir romain zay fahefana politika tam'izany fotoana zany hoe eto am-pelantaninay vahoaka ka aza mihetsika mahery ianao Pilato, aza mihetsika mahery ianao Kaisara, fa azonay atao mi-déclencher révolte satria aty aminay ny vahoaka. Zero tsara lay machiavélisme ao ambadika. User des thématiques qui sont sensibles au peuple. Ampiasaina lalaovina ny lohahevitra zay mikasika ny sensibilité ny olona. Ary mettre la population dans leur poche. Zay ny tanjony. Manipulena zany. Dia tafiditra any am-paosiny ny vahoaka et dire par la suite qu'on ait une force à ne pas négliger. Zay ny ambadiky le izy. Enao mieritreritra fa izy mivanavana sy tena miady hevitra amin'io de tena io ny position ary io ny tena izy. Raha ohatra ka tena position-nao tokoa, je respecte. Fa matetika ny ao ambadiky ny populisme religieux, de c'est pour manipuler un contre-pouvoir mba ahafahana maneho amin'ny pouvoir temporel fany aminazy ny lakle. Lecture miainga avy amin'ny zava-nisy tamin'ny andron'ny fariseo ny resaka sika eto. Fa tsy lecture ko, fa je ne fais que répéter. Zao anefa,
reto fariseo reto ahoana tsara ho Jesosy ny momba azy. Donc ho vakiko aminao teny Jesosy e, zao ny teny Jesosy ny momba azy ireo, eno tsara ny filazany azy, eno tsara ataoko miadana. Ianareo reto ozy Jesosy mantsy ny fariseo mamehy entana sady mavesatra, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na de amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona. Jesosy no miresaka eto fa ataony lehibe ny filakiterany le zavatra apetraka eto amin'ny jiosy, hitanao loatra boaty iny, atao lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotra viaviny, ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena, ary ataon'ny olona hoe finaritra raby io. Tout est dit dans cette parole de Jésus. Io ny toetran'ny puritain, io ny toetran'ny populiste religieux, c'est les pharisiens. Averiko ny teny Jesosy, mamehy entana sady mavesatra, tsy mba manampy. Mieritreritra izy fa ny fitenenana zany mba manampy an'le olona, vao mainka izy manisy entana be eo ambony lohan'le olona, tsy manampy. Zay le zako hoe au lieu de hamonjy olona, mamono olona. Manaingina zany eo amin'ny soroka, nefa ny tenany tsy mety manetsika na dia ny ratsan-tany anankiray aza. Ny asany rehetra de ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vavety ny somotra viaviny, ary tia fitoerana eny aloha sy eny an-tsena mba ho arabain'ny olona. Ataoko amin'ny fitenitsika andavanandro am'izay zany io teny Jesosy io anao retraduction zay teny Jesosy amin'ny fiteny mahitsitsy kokoa, fiteny andavanandro. Ils sont tellement dans le paraître religieux, avec leur accoutrement, les fitafy religieux, afatarana ka zany ka izy. Ils sont tellement dans le paraître, dans l'image, l'extérieur, fa ils ne vont jamais au fond des choses. Zay le hoe tsy manetsika akory na de ny ratsan-tana anankiray, zany hoe tsy voakasika le vrai problème, tsy voakasika fa le image no tsy maintsy arovana. Zay. Tsy voava le olana, fa ny mahamaika andry zalahy de hoe ahoana ny arovana ny image. Le paraître. Raha io teny Jesosy io zany no jerena, de inona ny zava-misy? Ny populisme religieux, na ny pharisaïsme, na ny pseudo-puritain. De inona no ataony? C'est pour encore accabler les gens de leurs problèmes. Mbola vao mainky manampitrotraka ny problème an'le olona. Mavesatra le olona miala teo fa tsy maivana. Tsy mitondra vahaolana izy au vrai problème existentiel, fa mametraka problématika. Ataoko direct ny resaka, manatona olona zany misy olona kany olo ohatran'io, anao dinika amiko, miala eo amiko ve izy na mahaolana aho sa na ampiko hoe mbola tsy ampy ny problème anao madama, fa mbola ampiko entana roa taonina ambony lohanao, ataoko ambony lohanao, de ho zany hoe tena nanao ny asan'ny tompo aho. Mba tompo hafa kely manampy entana mavesatra ambony lohan'olona zany. Zao ry havako, fantatrao marina ve ny fahorian'ireo olona reo? Savez-vous vraiment la souffrance de ces femmes? Non pas théorique, mais existentielle. Il n'est pas seulement question de morale, mais aussi considérer les blessures intérieures qui ne sont pas prises en compte. Adinitsika zany, tsisy miraharaha zany blessure intérieure n'le olona zany tsika, fa de hoe ahoana io, ahoana ny moral, fa mba creuse, mba adiadio le mba efa nanady inona le ratra anaty.
le olona miatra an'izany. Aza manao rakoursi, manao le rakoursi, mahere zay mivavaka ho anao zahay. Ha, mazava tsara ny teny Jakoba. Ahoana ianao zy Jakoba miteny hoe misy olana tonga eo aminao? De ozany hoe ny fiadanany tompo aminao rahalahy, fa hivavaka ho anao aho nefa tsy omenao mofo izy na de mofo kely ohatran'iny. Marina fa hivavaka ho azy ianao fa mba au moins mba nomenao mofo sy dité izy alohan'ny nody. Image ny raisiny Jakoba pour dire hoe raha ohatra zay koa zany le kandy olona manatona anao, inona ny mba solution concrète omenao an'le olona tonga eo, fa tsy hoe hivavaka ho anao fotsiny de ampy zay. Je suis désolé. Izay olona nanatona an' Jesosy tsy nataony hoe hivavaka ho anao fotsiny tantana mody any an-trano. Ny nona nomeny mofo, ny jamba napairatany, ny maty natsangany, nisy demonia nositraniny, zay vao miteny mody any an-tranonao. Ahoana ny lecture anao am'zany? Afaka zay azonareo ny dikany hoe accompagnement. Le hoe accompagnement avy amin'ny teny hoe comme plus pain, comme miaraka, partager, comme amin'ny teny latine, partager pain. Il faut partager le pain de cette personne qui souffre. Et c'est quoi son pain? Io fahorian'io. Fa tsy rajouter koa ianao eo amboniny, hanampitrotraka koa. Zany ny accompagnement. Miara mizaka zay mangidy. Zay ve no ataontsika? Manay aho fa tsy zay manay aho. Everiko fa tsy misy olona mihitsy zany re avako contre an'le hoe pro-life tsy hany le resaka e. Tsy hany tsony ty resaky ty. Aza eo amin'ny zavatra superficiel, aza mba superficiel hoa fa mba midira any amin'ny profondeur des choses. Assez réducteur be ny milaza hoe zay pro-life, zay zao. Comme si hoe marque déposé exclusive ho an'ny sasany zany, de sisan'izay zany jentilisa be daholo. Tsy maninona raha zay ny fiheveranareo raha misy olona na firenena zay tena lazaina hoe puritain eto ambony tany de ry zareo amerikanina, miditra amina historika am'izay zareo amerikanina satria ry zareo reo raha tadidinao ny fiforonan'io firenena io akoatran'ny resaka hoe indien sy ny sisa, de ry zareo protestanta ny tsaoponenana. De ireo protestanta le ninjena tamin'ny fivanaka tamin'ny fotoan'andro nandositra tany ireo olona reo puritain, reo olona tonga tany États-Unis, ary reo no isan'ny fondateur n'io États-Unis io, ny puritain. Donc zany ny puritanisme, eto zany tena miditra am'le tena vrai puritanisme fa pseudo no misy matetika mantsy aty amintsika, fa le vrai. Ny puritanisme zany de reo olona nandositra fanenjehana de tonga tany Amerika de nanorona an'io firenena io dia tena inculqué amin'ny subconscient-ny amerikanina io. Ao anatin'ny ADN ny amerikanina mihitsy ny puritanisme. Zay ny mahasamy hafa ny amerikanina sy ny européanina. Ny européen amoral tanteraka, amoral, tsy te halala izy fa de izy tiany atao de atao. Ny amerikanina manana an'izay atao hoe conscience puritaine zay. Ce qui est bien, tsindriko tsara. Eo am'izay zany miditra am'izay ilaina le puritanisme fa le vrai, fa tsy le pseudo. Le pseudo le heverina fa puritaine nefa tsy izy mihitsy fa populisme ny tena marina. Populisme religieux ny tena marina. Donc inona lay conscience subconsciente ao amin'ny amerikanina de efa tao aminy io ary ananany zareo rehetrarehetra ifandovana io. Tsy araky le eritreretantsika azy le puritanisme amerikanina fa tena zavatra positif. De tafiditra ao anatin'ny philosophie de vie any zareo mihitsy, cadre de vie any amerikanina mihitsy ny puritanisme. Isan'ireo parametre zay lazaina hoe American way of life, ny anarantsika zany tany amin'ny classe de terminale, fa ny American way of life zay fantatry ny maro de le hoe le fiainana hoe ny amerikanina manana tôbila ngeza be, de manana trano ngeza be, de mihinan-kanina be, le opulence. Fa aza adino fa ao anatin'ny critère ny American way of life ny puritanisme, izay ireo no membre fondateur nanorina ny États-Unis. Donc zany ny philosophie amerikanina ao anatiny zany.
tamin'ny 1620 dia voatery zareo eo tsara arao tsara l'historique le puritanisme tsy maintsy satria vao ny fondé nation nampiasa ny atao hoe vie rigoriste zany hoe vie austère vie tena tery satria mbola vao construire zavatra izy de aveo ny laozany zay fa tsy hoe ny laozany le toe-tsaina fa le pratique ny laozany de lasa idéal de vie ny amerikanina io idéal ina moa zany idéal zany quête zavatra tsy zavatra tanjona tsy tratranao fa ezanao tratrarina foana ny fiainanao zay ny atao idéal de vie tsika tsirairay za zao manana idéal de vie ako ianao manana idéal de vie anao io ny olona manana idéal de vie a zany ny olona afaka mandroso satria miezaka foana izy manatratrany iny na de tsy ho tratrany mihitsy aza tsindrina tsara na de tsy ho tratrany mihitsy aza dia nametraka zay idéal de vie zay ny amerikanina de io puritanisme io quête dia marina fa double tranchant le izy double tranchant le izy ny lafiny tsara de ity miteraka éthique de travail amin'ny amerikanina le izy rehefa manana quête ianao rehefa manana idéal de vie ianao de ny idéal de vie ny amerikanina zany puritanisme io le perfection dia namolavola éthique de travail ny fomba fiasany lasa manova ny fomba fiasany amerikanina baikio n'io idéal io zay nanana zareo le atao hoe culture de la réussite tanao izy le miteny hoe tanao rehefa le mijery film anareo matetika tenenin'le acteur hoe nous sommes aux États-Unis mon gars zay le izy zay le culture de la réussite obligation de résultat ina ananany an'io philosophie io satria izy manana an'ilay idéal ina le idéal puritanisme perfection zay le côté positif an'le puritanisme tena izy ary miteraka an'ilay toe-tsaina perfectionniste tsy mety afa-po fa toujours mitady foana ary zay le the best of the best zay ny amerikanina zay le tena vrai puritanisme ary io tena ao anatin'ny gène ny amerikanina mihitsy ao anatin'ny rany amerikanina mihitsy io tsy filozofia tsotra io fa tena fotom-pisaina zareo zay ny anankiray fa ny indrobeany zany hoe le côté dangereux raha vao tsy voaray tsara zay de zao le idéal la maha idéal atanao ianao zao manana idéal qui dit idéal de tsara tsindrina fa tsy ho tratranao mihitsy io ary rehefa tsy ho tratranao mihitsy le idéal satria quête amin'ny fiainanao dia atahorana eo tsara tsindriko atahorana hivadika utopie zavatra ohatrany anaty bulle en quelque sorte zany hoe le idéal tokony ho moteur manosika anao anana culture de réussite fa rehefa tsy mandeha am'izay ianao dia lasa tafiditra ao anatin'ny utopie de le olona manao ary zato ampandrina zay le utopiste zay dia raha jerentsika ny tantara ny États-Unis ny tantara actualité plutôt rehefa misy scandale miseho reny any États-Unis dia inona ny fomba igerevany zareo an'izy io par rapport ny européen rehefa misy scandale miseho dia paparazzi ny retraretra dia on étale ça sur la vie publique la place publique eto ny amerikanina tsy zay traiteny zareo en interne ny azy satria ny azy ny objectif de hoe oui la personne peut fauter la personne peut chuter mais il faut toujours que la personne soit excellente zay le puritanisme tena izy dia miezaka izy mampiseho foana zareo zay rehefa migérer situation ohatran'ireny image d'une famille unie soudée même si c'est pas vrai manay aho fa io image io koa mahazo ny maro koa on veut faire croire toujours le paraître zany fa na zany na tsy zany ry zareo amerikanina na toinona ny fanakianatsika azy tsy hoe olo finaritra zareo manana ny côtéany ratsy izy de zareo mazava ny azy ny fitsipidalao zay maha-puritaine américaine ohatra hoe rehefa ka ohatran'ireny izy de alohany vaut mieux se séparer que d'avoir une double vie juste pour préserver l'image zay ny problème any européen
ary eto antsena européen koa aty amintsika malagasy mba mamenatra ny fiarahamonina tsy ny tany fady fa ny vavam-bahoaka ny vavam-bahoaka il faut préserver l'image mais quelle image c'est une fausse image en ce moment fa ny azy tonga de hoe il faut résoudre le problème il faut aller au fond des choses zany ny américaine zany zay ny puritanisme positif dia il règle les choses hoe bon rehefa tsy mety tsony ary dia bon il faut se séparer il faut construire une solution ary ny américaine tsy miala eo raha tsy mivahiny ary tsy maintsy mahita porte de sortie izy zay le puritanisme positive fa le puritanisme négative comment avoir une belle image pour que c'est un masque ny échec zany ho an'ny américaine puritain de tsy échec mihitsy ny échec ho any zareo a de hoe tsy nahita solution fa tsy le situation mitranga no atao hoe échec fa le hoe io ary le problème inona ny solution zay ny puritanisme positif de zay fo nametrahako le fantanina hoe est-ce qu'on traite le vrai problème ou est-ce qu'on fait des pansements ety ivelany pour hoe tsotsofina fa mamay zay maro no ametraka ty fantanina ty amitsika maninona isika malagasy ozy ny olona matetika fapetraky ny olona amy tena tsy lasa lavitra maninona mahantra nefa feno fiangonana eto amitsika nisy coréanina zay tonga teto Madagasikara de hoe gagabe ao izy fa mahantra be nareo nefany isaky ny fokotany ozy izy de mahita veriny fa orinasa le izy hitanareo le tilikambo iny de veriny fa ohatrany laforo de amin'iny zany mivoaka ny setroka hoe everiny ohatrany hoe karazana fonderie na boulangerie de nazavaina taminy tsy fanaova mofo akory io tsy fonderie akory io fa fiangonana bon izy kanefa nanaitra le fanotaniny malasa saina tokoa hoe pourquoi tokoa isika malagasy no mahandro tsy resaka politika eto fa tena fiainatsika mihitsy nefa ny fiangonana be deaibe samy mana ny valiteniny tsiraray fa isan'izay iveriko isany anaty ity de zao amy tontolon'ny fivavahana mametraka ty fantanina ty aho franchement est-ce qu'on a vraiment reçu le vrai message de l'évangile ou juste la forme de l'évangile pasteur no miteny eto je me pose la question donc za zany anisan'ny voalohany adresseniko est-ce qu'on a vraiment reçu le vrai message de l'évangile ou juste la forme le paraître ny puritanisme religieux no milasa mibahana tavela aminy hoe ina no azo atao ina tsy azo atao zany no mahatavela ny fiangonana tsy mety ty fitafy ty mety ty fitafy ty lasa religion policière on a laissé de côté le message mais on est là pour guetter les moindres faits et gestes satria le puritanisme négative ny voaraitsika tavela aminy hoe ina no azo atao ina tsy azo atao religion policière tavela aminy hoe code vestimentaire tavela aminy hoe zao le langage soigné langage correct mety amin'ny sofiny opinion publique de rehefa feno reo fepetra tena mpivavaka mentona selon les critères napetraky ny puritain napetrako tsara napetraky ny puritain hitanareo amy monde de business mialatsiny manao comparaison amin'ny tontolon'ny business misy zany atao hoe société écran zany société écran inona ny rôle ny société écran ny rôle ny société écran zany dia hamitana ny fisika mba tsy andoavana etra zany hoe tsy tena le sociéténao zany no miseho eo fa ianao zany manana société anankiray mana entreprise de normalement ny entreprise mandoetra de ny teknika an'ireo olona reo hitanareo amle paradis fiscal reny manana mamorona société écran izy
de iny société écran iny zany no présentena amy fisika hoe ity no izy nefa tsy ity no izy fa ity no tena izy de rehefa jerena ty société écran ty kiny tsisy inona donc tsy mandohetra nareo mba hahatonga an'le vraie société tsy mandohetra zay le atao hoe société écran io système ny société écran io koa hitako misy ampiasaina au nivon'ny fivavahana tsisy valaka an'io mihitsy ny puritanisme tsisy valaka an'io mihitsy ny pseudo fa pseudo religion fa tsy vraie religion écran zany écran religion écran asa raha tadidinao le série le teny maromaro nataon Jesosy hoe nonao de nitafiana de nomenareo hanina ny tanjaka de notafianareo tany amponja de novanginareo zany hoe raha vadika le izy am'le zao fitenitsika zao de hoe Jesosy il veut que nous traitions le vrai problème asa mandany andro any amin'ny faux problème havako le vrai problème il faut attaquer le vrai problème ina ny problème an'le vahoaka non izy marary izy insécurité izy kivy izy fa maninona mamorona faux problème maninona mandany hery any amin'ny faux problème any amin'ny tsy tokony handanina hery sy mondro kely ny vokany de zao les règles de vie puritaine zany imposena am'le masse imposena am'le vahoaka fa izao io règle de vie imposena amy vahoaka io a tsy amy leader tsy amy mpitarika fa any amy vahoaka any amin'ny sarambabé vahoaka de am'izay fotoana zay lasa maninona lasa misy éthique à deux vitesses zay le izy éthique à deux vitesses de rehefa misy ny éthique à deux vitesses zany hoe misy ny éthique natao ho an'ny maro anisa ary misy natao ho éthique ho an'ny mpitarika de inona ny zavatra ampiasaina am'zany mampiasa vocabulaire très polissé vocabulaire conformiste bien polissé conformiste zany hoe mety amin'ny opinion publique de zany hoe zany ka tena morale chrétienne ty resaka conformisme ty isan'ny spécificité ahoana zany lazako azy kolokoloin'ny mpitarika hilalaovana ny populisme il faut de l'uniformité il faut du conformisme de ao anatin'le conformisme apetraka ao ny atao hoe conscience collective ity no norma izy zany mametraka norme ity no norme satria zaho manana notoriété amy vahoaka zaho mpitarika de zaho no midicté ny conscience collective ho amin'ny olona de tout le monde pense la même chose ary zay tsy mitovy hevitra aminazy de lazaina fa olon-dratsy zay le problème zay le conformisme zany hoe misy groupena individu mametraka azy de iny groupena individu zay ataontsika hoe mana influence eo anivon'ny fiarahamonina mametraka an'izany ho lasa norme ho an'ny rehetra fa ianao hoe mieritreritra fa iny norme zay apetrany amintsika iny norme ho azy koa non zay le zaka hoe éthique à deux vitesses hafa ny éthique ho atsika ary hafa ny éthique ho azy aza mety aza voafitaka so mieritreritra anao fa fitiavana anao mametraka norme izy mba afahany mifeanao kanefa azadinoina fa groupe d'influence zany mametraka an'le atao hoe pensée unique mametraka le hoe pensée unique fa mba creuseo kely iza le mametraka an'le pensée unique aza tonga de mihinana ambolony fotsiny hoe zao ony zao iza le mametraka an'le pensée aloha mba manana esprit critique fa tsy hoe ka hoy ny paster anay hoy ny mopera anay hoy ny député anay hoy ny ministre anay hoy ny filoanay hoy ny premier ministre anay hoy ny zao matoa anao no asian'andriamanitra betro nasian'andriamanitra ati-doha nasian'andriamanitra saina de mila mandinika
fa tsy tonga de zay ampidirina ambavanao de hôtel. Ny olana am'zareo piseho azy puritain nefa pseudo puritain, azonareo am'zay ngamba zao le ligne éditorialako. En fait de ty, ils n'ont pas le temps de vous écouter. Écoutez eto tsy hoe le miaino a, fa le miécouter tena miaino hoe inona tena probleman'ireto olo reto. Ils n'ont pas le temps de vous écouter fa avy hatrany de zao lezena ny contenu fa tonga de ty. De misy sary mampiomehy zay hitako nampiasain'ny mpandinika anankiray nilazana ny puritanisme. Ity zao lazainy hoe le puritanisme c'est comme une mère trop aimante, hein, toy ny reny anankiray tena tia be ny zanany. Une mère, toutes les mères aiment ses enfants bien sûr, fa une mère trop aimante ozy, big mother qui étouffe. Tiako be le image. Le puritanisme ozy c'est comme une mère trop aimante, ohatrany hoe tia be, hein. Big mother ozy izy, big mother qui étouffe. Au lieu de protéger, elle étouffe. Zay le puritanisme. Ka afatry farany amaranako an'izao fandarako zao de zavatra anankiroa. Exemple amiko, ho anahy tena exemplako, modèle, za tsy teny hoe fanina fa modèleko amy ministèrako a, rangaha anankiray malaza izy fa nefany a tsy de tian'ny olona. Malaza izy fa tsy tian'ny olona. Tsy hoe tsy tian'ny olona fa tsy de fantatry ny olona, alôha ngamba lazaiko tsara. C'est pas trop sexy ozy izy ny fiteny. Le sexy eto tsy voatery resaka sexuel, fa hoe tsy de manintona. Il est sous la lumière, mais c'est un gars qui bosse pour les gens. Tsy le ambadiky le bling bling ny projecteur hoe jereo fa manao zavatra zahay. De tsy iza zany fa ngiahy l'abbé Pierre. Ça c'est un homme. L'abbé Pierre. Et moi je suis pasteur, mais je suis objectif. Ce gars est 5-5. Il est déjà mort. Efa maty izy. L'abbé Pierre. Ho an'izay tsy mahalala karoy kely izy zany l'abbé Pierre zany eo amin'ny YouTube de hitanareo na any amin'ny Google. Zany l'abbé Pierre zany namaha ny vrai problème any frantsay jusqu'aujourd'hui. Be da be nareo afaka mijoro vavolombelona ato. Nanangana de nivadika fondation abbé Pierre izy am'izao fotoana zao rehefa tsy eo antsony izy. Inona ny zavatra nataony abbé Pierre io? Migioka ny asa nataony zany lehilahy zany avokoa ny frantsay rehetra am'izao tsika ny teny zao resaka logement social. Resaka logement efficace ny asan'ny zany rangaha zany sy ny ekipany. Kanefa eo am'izay le paradoxe. Kanefa izany lehilahy amiko zany ny atao hoe lehilahy goavana satria nahava ny problème ny frantsay amy lafin'ny logement. Nanao aveu miaiky en public tao anaty boky ny fiainany izy. Oui, je suis pas un saint. Et j'ai fait des choses horribles, même en tant que curé. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Et j'en rajoute, c'est un homme de Dieu. C'est pas un puritain, mais c'est un gars qui va au fond des choses. Mamaha ny vrai problème any société. Tsy mitady doka tamin'ny olona izy. Misy tantaran'olona anankiray ohatr'izany ianao antsoratra masonao mampalahelo hoe faharoa aloha ampahafantariko anareo fa mety tsy fantatrareo, Marie Magdalene. Marie Magdalene. Asa mba firy amintsika ny malala ny vrai histoire any Marie Magdalene, historique ankoatran'ny ao anatin'ny baiboly. Fa rehefa raha mandiniky nareo ao amin'ny asan'ny apôstôly, mbola mahita trace-ny Marie Magdalene ve nareo après ny filazantsara? Mbola maheno ny anaran'ny Marie Magdalene ve nareo any amin'ny asan'ny apôstôly? Nefa zany vehivavy zany a tena niaraka tamin'i Jesosy sy ny mpianatra maraina atoandro hariva. Mba valio kely eo zay manaraka. Mbola naheno ve nareo ny anaran'ny Marie Magdalene ao amin'ny asan'ny apôstôly? Tsisy. On l'a fait passer au silence, cette femme. Satria nahoana? Satria lazainy hoe femme, zay daholo hitanareo na le héritage religieux voaraintsika de vehivavy ratsy fitondran-tena. Manimba ny image ny église. De on l'a mis à côté. Nefa ity no zavatra mila fantatrao.
ary vérité historique ty lazaiko anao ty. Io raha matoa io no pilier ny fikambanan'ny apôstôly ary miantoka ny fampandehanan'ny ministèren Jesosy sy ny mpianatra. Eh oui, c'était une femme influente. C'était une femme puissante. Mais elle s'est mise à la disposition du Seigneur. Mais elle ne cherchait pas la gloire. Elle ne cherchait pas les honneurs. Tsy miady ho isan'ny apôstôly akory zany vehivavy zany. Elle a travaillé dans l'ombre. C'est grâce à elle que les apôtres ont pu faire leur mission. Zany ny olona pu ilaina eto amin'ny firenena. Ohatran'ny Marie Magdalena. De nafitsaka zany vehivavy zany, nafenina ary n'ignorena totalement. De mampalahelo fa na hatramin'ny asan'ny apôstôly de tsy nilazaina intsony momba azy. Fa araka ny tantara zay marina de zao mbola niasa izy fa nasitaka de niasa rery. Tsy niaraka tamin'reto apôstôly reto intsony. Indrisy. Eny na de ao anivon'ny mpianatra Jesosy zay tena akaiky azy mbola tafalatsaka am'zany. Zany mantsy le problème le puritain zany. Satria le image manahirana hoe io vehivavy io ve? Non, non, non. Manana réputation ratsy io. Manimba ny image tsika io. Akisakisao any io. Maimbo io. Nefa raha tsisy an'io Marie Magdalena io, tsy nandeha niasa. Fa tsy fantatra, tsy lazaina. Ry Petera ny vedety, ry sy ny namany rehetrarehetra, zay no apetraky ery amin'ny projecteur. Dia mbola mamarana hoy abbé Pierre, miverina amin'ny l'abbé Pierre. Tiako be reto citation l'abbé Pierre reto. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Batadidio zany phrase zany ry havako. Il ne faut pas attendre d'être parfait, zany hoe parfait extérieurement conformiste amin'ny fijerin'ny olona, mahafapo ny notin'ny vahoaka. Il faut pas attendre d'être parfait aux yeux des gens pour commencer quelque chose de bien. Ary ity koa ny phrase faharoa zay tena tiako indrindra, fa izay ny faharoa fa tiany voalohany tiako indrindra. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Et ça, c'est mon leitmotiv. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Zany ny olona homme de conviction et femme de conviction. On s'en fout du politiquement correct. Tant que ça sauve des vies, fonce et mets le gaz. C'est moi qui le dis. On s'en fout du politiquement correct. Tant que ça sauve des vies, fonce. Zay ny afatra. Miainga avy amin'ny teny l'abbé Pierre. Fa ity culture d'exemplarité ity, fausse les images, manimba zavatra io, les cultures d'exemplaire. Position-ko zay mety tsy tianareo tsy maninona, averena amiko. Fa tant que je peux sauver des vies, et même si c'est pas politiquement correct, je fonce. J'attends pas des likes, j'attends pas des gens qui se rallient à moi, je le fais. Et je suis à la fois, eto am'zay mitodika amin'ny reny olona mametraka tia ametraka anaty kazo, hoe ianao ve libéral, ianao ve zao, ianao ve pro-life, ianao ve contre an'izao, miady tsotra. Je suis, et je suis fier de le dire, je suis à la fois libéral, conservateur, mystique, théologien, fifoazana, tout ce que vous dites, samy atao anatiko daholo zany. Fa tsy hoe ry fifoazana kokoa, de ry somary libéral kokoa, ry somary non, ao anatin'ny olona anankiray de misy andreo rehetrarehetra reo. Rehefa amina sujet anankiray aby je peux être libéral amin'iny sujet iny, satria on peut évoluer dans nos positions. Je peux être aussi conservateur, misy zavatra zay tsy négocieko mihitsy.
na afaty aza na andeha ambaka ny lohako tsy miala amin'io aho, conservateur am'izay fotoana zay. Et je suis à la fois mystique. Ah, je suis aussi mystique. Mifandray am'ireo prêtre moine orthodoxe fa tena tany amin'ny orthodoxe ny anarako an'izany atao hoe mystique zany. Zany prière mystique zany. Tsy hitako taty amin'ny protestantisme zany. Il faut l'avouer. Tsy mamenatra hoaho, tsy mamenatra miévoluer. Fa tsy hoe manana science absolue koa raha na de protestant aza. Tany amin'ny orthodoxe ny anarako an'izany atao hoe prière mystique zany. Et je suis à la fois théologien rigoureux, académique, scientifique. Taiza ny anarako an'izany tany amin'ny université de Lausanne zay nanomezana tsinia fa hoe université libérale any fa ny rigueur libérale tompoko henjana ry zalahy satria olona sérieux sur le plan argumentation, sérieux amin'ny lafiny recherche ary tany nazahoako héritage natao hoe mila manana pied sur terre ianao ary manao recherche fa tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy olona carré, tsy olona manao recherche, tsy olona mikaroka, non. Et aussi j'oublie pas fifoazana iringiriny koa. De ozy ny olona hoe compatible ve zany, mahay miaraka ve zany hoe libéral sy fifoazana zany? Any aminao angamba mety tsy mety fa ty amiko tena mety tsara, tena mety tsara. Donc za azo ataonao anaty case hoe mila maka position anao, mais attends, mais qui tu es pour me dire ça que je dois prendre position? Je suis humain, je suis spirituel et je suis émotionnel aussi. Tsy azonao zaraina amin'ny olona anankiray reo hoe fihetsepo fangiry firen'ny nofo ny fiainam-panahy fa asakasaky zay manao zay zahay de ara-panahy be fotsiny de ataovy arina anareo e. Ary zay ko de tena ara-nofo be fotsiny ataovy any arina anareo e. Sady humain aho, sady fifoazana aho, sady théologien aho, sady mystique aho, sady libéral aho, sady conservateur aho ary rehareako zany. Tazomiko anazy zany. Tsy mety amy maro fa tazomiko ihany. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné tout ça en même temps. De amarana ny teny koa hoe phrase anankiray amaranako azy hoe mes chers amis, osez la singularité. Tu es unique. Tu es singulier. Ne fais pas des copies-collées à gauche à droite. Mety mahafinaritra be le fitenin'le pasteur akaikinareo, mety mahafinaritra be le fitenin'le mpiandry eo avaratr'y tranonareo, mety mahafinaritra be le fitenin'ny olo anaty télé, fa sois toi-même. Ose la singularité et ne copie pas sur les autres. Abandonnez-vous une culture d'exemplarité. Fa tu es singulier. Tokana nanaovan'Andriamanitra anao. Matoa ianao nisy eto ambony tany ty, tsy par hasard. Ary misy ilavany anao amy maha ianao anao. Zay ny amaranako azy. Ose la singularité. Misaotra anareo naharitra ny eno, miala tsiny fa lava be. Manome toky anareo fa amin'ny herintsika hiditra am'izay am'le lafiny les propositions de loi momba ny ITG iny. Samita in'Andriamanitra, soavany ala daholo tompoko. Veloma tompoko.